Bijouterie Santia, Immeuble Arena, Antanmen. Manolotranao vaovao. Ampitiavana indray toko lasy toko vavy no iarahana aminao amin'izao takariva ny sabotsy fa 17 ny volana septambra 2024 izao tonga soto anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao izay anasananao ny anaraka izany hatramin'ny farany sabotsy ny andro ibahan-toerana kokoa ny lafiny sosialy araka ny fanambara teo dia asaina ianao zany anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany ny sabotsy sy ny alakamisy no maro mpisafidy anatanterahana ny fisoratam-panambadiana eny anivon'ny boriboritany samy hafa eny ho an'ny eto Antananarivo renivohitra miamara io isa io rehefa volana desambra rehefa vanim-potoana natanterahana ny fisoratam-panambadiana tahaka izao dia maro ny manana ny etaeta maro ihany koa ny manana ny safidy saingy misy ny fanentanana izay hoentin'ny tompona andraikitra anivon'ny boriboritany reny dia ny rosoana ao anatin'ny ara-dalàna zany hoe ho an'ny mpifankatia dia ny fidirana ao anatin'ny fisoratam-panambadiana. Efa maro ireo malagasy no miroso amin'ny fanambadiana ara-dalàna na ny fisoratana eny amin'ny firaisana. Raha etsy amin'ny boriboritany voalohany dia manodidina ny 10 isaky ny asabotsy ireo mpivady tonga misoratra raha toa mahatratra hatramin'ny 50 izany rehefa volana desambra. Nanazava ny mazava-dehibe ny fisoratam-panambadiana ara-panjakana ny delegen'ny ben'ny tanàna eo amin'ny boriboritany voalohany Analakely. Zava-dehibe fisoratam-panambadiana satria io maha-olombelona ny olombelona rehefa misoratra misoram-panambadiana izy dia misitraka ny zo rehetra mahazanaka azy ny zaza izay teraka avy eo satria mahazo ny kopia ara-dalàna mahazo ny livret de famille ny ray aman-dreny ary ara-porofora mihitsy hoe mena fiainana ara-dalàna izy manaraka ny lalàna satria ny resaka lalàna ny fanambadiana ary bedibe ny taratasy ilaina rehefa mila taratasy any amin'ny société, entreprise, banque, sy kiraha zany izy tsy maintsy porofona foana hoe manambady mpivady raha ohatra ka ohatra miolambola mpivady dia tsy maintsy misy taratasy foana ary zava-dehibe ho an'ny zaza izy satria manahirana be ilay any amin'ny kopia hoe zanaky izay fotsiny fa tsisy ray nefa tokony samy misy raisireny ny zaza. Isetra sy nirina izao dia nanatanteraka ny fisoratam-panambadiana teto amin'ny firaisana voalohany androany mba hanamafisana ny fifankatiavana raha ny fanazavana nentin'izy ireo. Azo natanterahana ny fisoratam-panambadiana avokoa ny andro rehetra ankoatra ny alahady saingy nifanaraka ny boriboritany eny eto an-drenivohitra fa atao isaky ny alakamisy sy ny asabotsy izany. Misy ihany koa ireo zaza tsy ampy-taona no tonga misoram-panambadiana saingy mila lalana avy amin'ny ray aman-dreny sy ordonnance avy eny amin'ny fitsarana ihany koa. Afaka atao ihany koa ny manatanteraka ny fisoratana ivelan'ny firaisana raha toa ka manana taratasy na ordonnance avy eny amin'ny fitsarana ireo mpivady.